eto Antananarivo renivohitra. Ny bonbonne rehetra eto Antananarivo renivohitra dia tokony hovatsiana rano isan'andro. Nangonina daholo ny camion citerne rehetra izay misy teto Madagasikara dia nanampy camion citerne folontsika izay manomboka miasa manomboka androany. Dia afaka mamatsy rano zany amin'ny ireo bonbonne rehetra manerana Antananarivo izay ampitombo an'ireo famatsin-drano any amin'ny fokotany rehetra izay manana olana amin'ny rano ankehitriny. Dia afaka matokotsika fa manomboka amin'ny herinandro ho avy zao dia tsisy tsony zany ny hoe misy ny bonbonne tsy ho feno rano eto Antananarivo. Zany hoe anena be zany ny filaharana an'ireo bidon eny anivon'ny famatsiana rano izay fampitomboana ny camion citerne izay.